miarabatsika ny tena fa mialalan'ity orinantsakafo ity za moa dia andray malalavalatra-rina idôla dia mpisehatra amin'ny resaka culture. Androantsika resaka momba culture izay indrindra. Ny resahana voalohany aloha dia ny famaritana natao hoe permaculture. Izy ity dia miteny gasy hoe fomba fambolena maharitra. Ny permaculture dia fomba fambolena ny fanajana sy fikajiana ny tontolo iainana sy ny olona ary ny tany ary ny fampizara araka ny tokony izy ny vokatra azo. Fitambarana efa maromaro koa izy io ka ao ny atao hoe agriculture biolojika, ny fambolena amin'ny volorakitra. Dia ny tena atao sy ny tanjona dia famoronana ny tontolo iainana iray ao anatin'ny toy ny ao anaty ala izay mifanampy ny zavatra rehetra na ny tany na ny biby na ny masoandro, ny rivotra, ny rahona, ny maniry indrindra ka manome vokatra tsy tapaka. Izany hoe feno ny vokatra ao anaty ala na tsisy olona azy io dia misy vokatra foana noho ny fampiankinana sy fanampian'ireo zavatra misy ao aminy. Zavatra rehetra apetraka ao anatin'ny sita anankiray na toeram-pambolena anankiray na ny zava-maniry na ny trano na ny rehetrarehetra apetraka izany dia tokony hisy asany mihoatran'ireo farafahakeliny ary tokony voalamina tsara. Dia izay indrindra no antony hametrahana zavatra rehetra ao anatina faritra anankidimy izay misy ao anatiny atao hoe site permaculture. Dia ny voalohany dia ny faritra aotra izay misy ny trano fonenana ary ny zavatra rehetra mila fikarakara aingana indrindra sy mila fikarakarana be indrindra dia atao akaikin'ny trano fonenana dia ao anatin'ilay faritra voalohany no misy an'izany. Manarak'izay dia mihamana lavitra arakaraka ny filan'ny fikarakarana ny zavatra rehetra apetraka hatrany amin'ny faritra faharoa, faritra fahatelo, faritra fahaefatra ary ny faritra fahadimy izay faritra dimy mihitsy toy ny ala maniriniry azy fikarakarana. Dia any ny voromanidina sy ny bibikely no mipetraka sy mandositra. Toerana ohatrany ahoana moa no ahafahantsika manao an'izany fambolena maharitra izany. Mety daholo na amin'ny tanan-dehibe na andrenivohitra toy ny ilazantsika azy amin'ny alalan'ireo fambolena anatina pot, anatina bidon, anatina gony dia azo anaovana fambolena. Dia ankoatr'izay ny any ambanivohitra dia misy ihany koa fambolena maharitra azo atao. Dia ny fambolena maharitra amin'ny velara-tany midadasika misy ireo karazana faritra voatanisa teo aloha. Dia afaka manao permaculture daholo na ny lehibe na ny kely na ny antitra na ny tanora na ny vehivavy na ny lehilahy. Izay voalaza ary ny teorika kely momba ny atao hoe permaculture dia ohatrany ahoana kosa zavatra nataonay teto avaratram-bolo mikasika ny resaka permaculture. Nanomboka tamin'ny taona 2014 volana Jiona dia tanongazana no vatanay teto ary nanao ny jirena rehetra izay na ny fandiniana rehetra ary nanomboka teo ny fanarenana ny tany teo amin'ny toerana kisilasily ity ary dia natao indray ny fanomanana midongona izay nampiasana ny ratsakazo, ny ravimaina, ny fako, ny ravimaitso sy ny komposta ary norakofana tany ireo. Dia vita io dongona io dia norakofana ilay toeram-pambolena. Manarak'izay dia namboly namafy tamin'ny alalan'ny pépinière tao anatina gazety, pépinière tao anatina kesika na pépinière mivantana. Namonjy tao aorianan'ny fiasana ny tany dia efa hita sady ny fiovana lehibe nisy teto amin'ny toerana satria dia efa nanomboka nisy maitsomaitso ary
vao nandalovan'ny fahavaratra indray mandeha dia efa toy izao hitantsika amin'ny sary izao a zavatra nisy teto ary marihana fa ny vokatra eto a dia misy foana mandavan-taona ary ny fambolena koa dia tsy mijanona mihitsy fa misy foana isan-kerinandro mba hiatohana ny vokatra izay ilainao isanandro fikarakarana tao anatin'ny fomba fambolena maharitra dia mihena dia mihena raha oharina amin'ny fomba fambolena mahazatra isanandro satria ny fiasana tany a dia efa tsy hisy tsony noho n'ilay fambolena eo ambonibongona sy ilay fomba fambolena hafa ny fihavana vola dia tsy misy satria mampiasa ny rakotritsika dia ahidratsy rehetra na ilay ahitra tsy ilaina rehetra dia tsy afaka mampotra ny fahavoasariny ny rakotra iny. Ankoatran'izay a ny fanondrana dia mihena satria ny rakotra dia mitahiriny amandonao anaty tany ary miaro ny tany a tsy hovotika ny masoa. Marihana moa fa rehefa mamboly ato anatin'ny fomba fambolena maharitra dia mifangaro daholo ny zavatra rehetra na ny voninkazo na ny sakafo legioma isan-karazany mandravona mamody ny voankazo ny hazo manatsara tany indrindra fa ny fanafody dia tokony hitao ny zava-manitra rehetra koa dia tokony hitao namoana hoe hanaovana an'ireo fambolena fangaro sy misaritaka ohatr'izao dia voalohany indrindra aloha mba ahafahana mahazo an'ilay vokatra isan-karazany izay mamaly ny filan'ny olona amin'ny sira mineraly sy vitamine isan-karazany. Ankoatran'izay a dia mba ahafahan'ireo volo ireo mifampiaro ny zavatra manofofona dia mandroaka ireo bibikely fanimba ary ireo voninkazo sasany a dia misintona ireo bibikely ka na ataontsika hoe plante pied ny resaka fitsaboana moa atao anatin'ny fambolena maharitra dia tsy misy mihitsy satria nahoana ny zavatra rehetra araka ny voalaza tany aloha dia manana ny toerany daholo ary tsisy hoe biby ratsy tsara izany fa ny fifanampian'ireo biby ireo a sy ny fifamenoan'ireo a no mahavelona ny toeram-pambolenao. Misy a ny natao hihinana ny biby mpanimba volo ary ireo biby mpanimba volo eritreretrika amin'ny fotoana mahazatra eo a dia tsy tena manimba volo ihany no ataony fa manampy atsika koa izy amin'ny famotehana ireo akora organika ozytsika fahatongavan'ilay toeram-pambolenao a tena toy ny ao anaty ala mihitsy a mba hisiny fandaminana tsy hisy zavatra be mirongatra be tsy hisy zavatra tsy hisy mihitsy. Rehefa miotondray kosa nefa dia tokony izay ilaina ihany no alaina ary tsy hongotana amin'ny faka mihitsy ny zava-maniry fa ny faka tafajanona ho dia mbola misy tsirokanina sy hery tokony hohan'ny tany ary ny faka ao anaty tany ireo dia tokony ny kankana izay bibikely rehetra ao anaty tany ka dia ataontsika hoe rokony 20 eo no zavatra alaintsika ny alalan'ny sakafo fa ny sisa dia verina ao anatin'ny tany daholo mba tsy hareraka aingana ny tany ary izay zavatra rehetra alaina dia mila soloina ny vokatra sy zavatra maniry eto amin'ny toerany ity moa izany amin'izao faharoa izao dia be mihitsy ary maro karazany ao ny laisoa, salady, epinara, tongolo maitso, ny zavatra manitra manapitona rehetra toy ny hoe persila, kotomila, ny basilika. Dia horatsahantsika kely koa hoe sy fitiantsika hoe inona no tena tombotsoa anatin'ilay fomba fambolena maharitra. Ny voalohany indrindra aloha dia ny sakafo ampy sy ara-pahasalamana ary misy foana mandavan-taona. Ankoatran'izay dia mora atao ny permaculture na fomba fambolena maharitra izany hoe afaka mamokatra ireo sakafo ireo daholo ny olona rehetra. Dia manaraka izany dia mitsitsy aina, mitsitsy hery ary mitsitsy angovo sy fotoana ary vola ihany koa mamokatra fako atao anatin'ny toeram-pambolena ity fa ny zavatra rehetra dia mihodina daholo ary ny angovo rehetra dia tsisy very mihitsy fa mihodina ato anatiny ary araka izany dia manaja tontolo iainana sy mikajy ny tontolo iainana atao amin'ny toeram-pambolena. Ny afatra angambany dia hoe tokony tsy isony ny fampiana sakafo fa afaka mamokatra sakafo mora sotra daholo ny olona rehetra ary tsy tokony ho lasa volantsika intsony ny fako sy famparitaka eran'ny tanàna fa tokony ho azo ahodina foana rehefa mampiatra sy miaina ity fomba fambolena maharitra ity tsika.
ary ankoatr'izay dia araka ny oronan-tsary hitantsika tany voalohany dia tsy mora akory no manao zavatra fa mila finiavana, mila fitiavana ary mila ezaka mba ahafahan'ny tsirairay mandroso eo amin'ny fiainana. Mila mandinika ny zavaboary ihany koa mba ahafahana makatahaka an'ireo satria araka ny finiavanao anaraka ny fivoaran'ny zavaboary fa tsy hanohitra azy akory no mahamora ny asa ataontsika eny amin'ny asa famokarana sy eny amin'ny asa andavanandro ary ny fiainana andavanandro mihitsy. Dia tanokitsika rehetra mba afaka ampiatra sy hanomboka na dia hanomboka kely fotsiny azy eo tokotaninao eo an-jaridaina eo amin'izay tany kely anananao na eny hatrany amin'ny rindrina azy satria farafaratsiny mba misy kely vokatrao sy azonao hoanina sy ampiseho amin'ny manodidina hoe azo atao tsara no mamokatra. Dia misaotra antsika rehetra na hatratra amin'ny farany.